ho aminao ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raisy jesosy kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'nytian'io ty ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Asan'ny apôstôly toko fahenina amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary amin'izany ry Agripa mpanjako dia tsy nandany fahitana avy tany an-danitra aho fa nambarako voalohany tamin'izay tany Damaskosy sy Jerosalema sy tany amin'ny tanin'ny Jodia rehetra ary tany amin'ny Jentilisa mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ka hanao asa mendrika ny fibebahana. Ary izany no nisamboran'i Josia teo an-kianjan'ny tempoly sy nitadiavany hahafaty aho ary noho ny fitahian'Andriamanitra aho dia mbola maharitra mandraka androany aho ka manambara na amin'ny kely na amin'ny lehibe ary tsy milaza na inona afa-tsy izay nolazain'ny mpaminany sy Mosesy fa ho avy fa Kristy tsy maintsy mijaly ary ho voalohany hitsangana amin'ny maty ka hitory fahazavana amin'ny olona Israely sy amin'ny Jentilisa. Amen. Araka izany ravana dia ny fijorona vavolombelona izay nataon'ny Paoly rehefa nalaina ambavany teo anatrehan'ny Agripa mpanjaka izy. Izany no azo amin'tinana izy ho ampahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao ary misy reto fahamarinana telo reto ry havana no tiako indray hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe fibebahana no afatra voalohany nentiko hoy Paoly tamin'ny Agripa mpanjaka. Fibebahana no afatra voalohany nentiko hoy Paoly tamin'ny Agripa mpanjaka. Hitantsika izany amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Raha verina vakiana tozy manao hoe ary amin'izany ry Agripa mpanjaka dia tsy nandany fahitana avy tany an-danitra aho fa nambarako voalohany tamin'izay tany Damaskosy, Jerosalema, Jodia, Jentilisa mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ka hanao asa mendrika ny fibebahana. Eto ravana dia hitantsika fa nalaina ambavany Paoly, nigadra tany Kaisaria izy ary nisy ity mpanjaka ity izay antsoina hoe Agripa ny aino azy. Nalaina ambavany izy satria nangataka hoe nohony io mpanjaka io izy. Dia rehefa nanazava teo izy dia nijoro vavolombelona izy, nitatatra hoe iza moa inona ny fiainako taloha, ahoana ny antsoina sy ny toy izany. Nahita fahitana avy any an-danitra ao izy. Dia rehefa nahita ny fahitana avy any an-danitra ao izy dia nanaiky hoe tena afatra avy amin'Andriamanitra izany dia lasa ozy ny zavatra voalohany indrindra izay nambarako a dia ny hiverenan'ny olona amin'Andriamanitra nandeha nakany Damaskosy, nakany Jerosalema, nakany Jodia, nakany amin'ny Jentilisa maro dia nitaona azy hoe hiverina amin'Andriamanitra hibebaka. Izany ozy ny zavatra voalohany indrindra izay nambarako. Mazava azy moa fa miaro tena ihany koa izy ao anatin'izany satria ny fiampangana izay omena azy dia hoe ny zavatra tenen'io lehilahy io dia fanakorontanana, fanonganam-panjakana, fikomiana, zany ny afatra entiny. Dia manambara izy hoe ny zavatra nentiko, ny zavatra nampianariko voalohany dia izao fibebahana. Izany ny afatra voalohany nentiko tamin'ireo toerana samihafa izay nandehanako. Fitaomana ny olona ozy izy hiverina amin'Andriamanitra ka hanao asa mendrika ny fibebahana. Io fibebahana io dia tsy Paoly ihany akory no nanao an'io ho afatra voalohany fa nay Jesosy Kristy koa zany amin'ny Mateo toko 4:17 ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitory teny Jesosy ka nanao hoe mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Nanomboka dia tahaka izany koa Jaona mpanao batisa nitory tany amin'ny efitry Jodia nanao hoe mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mateo toko 7:2. Rehefa nanomboka ny asany koa Jaona dia fibebahana ihany koa. Dia tahaka izany koa Petera rehefa ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 rehefa voatsindrona tampo ny olona dia izao mibebahana reo arao ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ozy izy azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Izany rehetrarehetra izany dia maneho fa tena anisan'ny afatra voalohany izay nentin'ireo mpitory filazantsara maro ao anatin'ny Baiboly mihitsy ity fibebahana ity izay raha hazavaina moa ny atao hoe fibebahana dia fiovampo. Tena faharesen-dahatra avy any anatin'ny fo avoaka ny vavy ampiarina amin'ny atao
fo vava asa zany natao fibebahana misy le fialana amin'ny ratsy mihitsy zany de fiverenana amin'Andriamanitra fa atsapatena hoe tsy mety de miverina amin'Andriamanitra izay le fibebahana ary mahazava-dehibe azy de izao a io zany no ataontsika hoe tohatra voalohany izay andraisan'ny olona ny famonjena andraisan'ny olona ny filazantsara andraisan'ny olona ny fanahy masina fibebahana tsy maintsy manaiky le olona hiala amin'ny ratsy manaiky le olona iova ary zay no mahasarobidy azy de izay ozy Paoly no afatra voalohany izay nentiko inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany tsy mbola lany andro ry havana ny fiantsonan'ny olona hibebaka fa mbola tokony ho afatra voalohan-daharana amin'ny afatra zay ambaran'ny fiangonana sy ny mpitoro filazantsara rehetra zany omeo toerana omeo toerana mandrakariva ny fibebahana raha mpitoro ny filazantsara ianao indraindray manko ny zavatra tian'ny olona amin'izao fotoana izao de fampahirezana de fampahirezana natao de tena ohatrany mahazoazo aina zany olona fa rehefa fibebahana ny atao de ohatrany tsy metimety amin'ny olona zany fibebahana first message io no anisan'ny afatra voalohany tsy maintsy toritsika satria ao anatin'izany no amerenana ny olona tanteraka amin'Andriamanitra amerenana azy tanteraka amin'ny laoniny handraisana ny famonjena sy ny fanahan'Andriamanitra zavatra mampalelo ry havana tia ampitan-dranomasina de izao tsy toriana intsona ny anatin'ny fiangonana hoe zany fibebahana zany tsy anisan'ny afatra voatory intsony zany fa afatra hafa mihitsy satria raha vao miresaka momba n'izany hoe fitaomana ny olona hiala amin'ny ratsy raha vao miresaka fahotana zany ary de fa ohatrany hoe zavatra hafahafa be mihitsy zany hoe le mal raha miresaka hoe péché fahotana de zavatra ohatra ny zavatra hoe manafitohana mety so de manahirana raha hoe miteny ny olona hoe mpanoty izy hoe pécheur ianao fa ny zavatra tenenina zany de zavatra hoe Andriamanitra tianao Andriamanitra miaraka aminao lasa afatra ohatran'izany tsy maintsy ambara ka move afaka mamadika ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra isika mpitoro ny filazantsara tsy maintsy mbola tokony ho dradradradraitsika ny fibebahana ary tena mila n'izany ane ny fotoana amin'izao iandro iainantsika zao hoe milona ao anatin'ny faharatsiana no maro tsy mety miala amin'ny fahotana tsy mety miverina amin'Andriamanitra izao indrindra ny fotoana tokony hanandratatsika mafy ny fibebahana ry havana raha mpitoro ny filazantsaratsika raha mpitoro ny filazantsara inona ny priorité anao amin'ny filazantsara ny anova le fon'ny olona ve sa sanatria ny anova ny fiaranao indraindray manko lasa any amin'le ara-nofony le mpitoro ny mahamaiky azy fa tsy le ara-panahany le olona zay entina tsy ny hijery hoe ahoana ny atonga an'reto olona reto hiavana amin'Andriamanitra sy tady an'Andriamanitra ary ala amin'ny ratsy fanaony fa lasa hoe ahoana ny ataoko azoko tombontsoa amin'izao asa fitoriana zao tandremo tandremo ny fitaomana ny olona hibebaka no afatra voalohany izay nentiny Paoly nentiny Jesosy nentiny mpianatra nentiny Jaona ary mbola tokony hoentiko sy hoentinao ihany koa anisan'ny fanomezana lehibe jemen'Andriamanitra ny fiangonana ravina ny fisian'ny fifoazana ary ny fifoazana dia anisany men'Andriamanitra n'izany fanomezam-pahasoavana zany zay taona ny olona mandrakariva foana ho amin'ny fibebahana ary tena zava-dehibe zany fitaomana ny olona hiala amin'ny ratsy fitaomana ny olona hiverina amin'Andriamanitra tsy mbola lany andro tsy mbola lany andro zany afatra zany mbola izany andry no tokony mbola horesahantsika raha misy olona zany miresaka aminao ka mangetahety izy an'Andriamanitra de inona ny zavatra ho tenenina voalohany fibebahana tonga de ahitsio mihitsy izy manao hoe miala amin'ny ratsy meteza ivonina hiala amin'ny faharatsianao venao te hitady an'Andriamanitra venao meteza hibebaka meteza hiova amin'ny tsy fahatatyarahanao sy ny toy izany indraindray manko tsika matahotra hiteny izany ny an'ny sasany ara afatra hafa mihitsy ny entiny andao hivavaka fa Andriamanitra ny tena manome anao fitahiana sy fahasoavana be dehibe amin'io zavatra taonao io lasa zany motivation izy tomana ny olona hivavaka tsia fibebahana izay ny voalohany ary zay no afatra izay tokony mbola ho voalohany ho an'ny fiangonana koa mandraka kehitriny ny fanontaniana mipetraka amikosi aminao ary zany de izao hoe manana anjara toerana ao aminatin'ny fitoriana filazantsara zay ataonao ve ny fibebahana manana anjara toerana anatin'ny fiangonana misy anao ve ny fibebahana any anatin'ny sampana sy ao anatin'ny tokantrano ao manana anjara toerana ve ny fibebahana mitaona antsika ary havana atao vovaindrondra raha antsika ny taona ny olona hibebaka satria zava-dehibe loatra zany ary raha manao izany tsika de tsy hoe mamorony ianao fa izany mihitsy
no votoaty ny filazantsara fiandohan'ny fitorina filazantsara zay nataondry Paoly ary tokony mbola ho ataontsika mandrakarivo zany satria ny fialana amin'ny ratsy dia isan'andro ilaina tomina ny olona amin'izany ary io tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika fa sarotra ane zany sarotra zany ary hitantsika rehefa vao nytoyany fa nahitany Paoly angano mihitsy ny fitoriana n'izany teny zany nahitany angano naika nahafaty azy mihitsy ny fitoriana n'izany teny zany kanefa dia izao mangatany herin'ny fanahy masina hitarika anao sy ampahery anao ahafahanao manatanteraka izany ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa dia izao hoe ny fitahian'Andriamanitra ny mbola nampaharitra teo anatrehan'ireo olona ny fofony aiko hoy Paoly ny fitahian'Andriamanitra ny mbola nampaharitra teo anatrehan'ireo olona ny fofony aiko hoy Paoly hitantsika zany eo amin'ny andininy faraky amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo tapany voalohany raha verina vakina tozy manao hoe ary izany no nisamborany Jiosy teo akanjany tempoly sy ny nitadiavany hahafaty ary noho ny fitahian'Andriamanitra dia mbola maharitra mandrak'androany aho. Eto tsikaravana dia mahita fa io fanambarahana ny olona hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra hiala amin'ny ratsy io na ahitany Paoly angano izy io. Zay ozy ny antony samborana zay ny antony samborany Jiosy ary tena nanao fofony aiko mihitsy ianao antoany mba vakitsika kely hoe ahoana moa zany hoe ny fofony ain'ny Paoly zany fa tena mahavariana any amin'ny toko fahatelo amby roapolo andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo dia manao hoe ary noho ny maraina dia ndray tetika ny Jiosy ka niozona sy ny anina fa tsy hihinan-kanina na hisotra izy ambara-paminony any Paoly ary tsy omby efapolo noho ny ray tetika nanao izany ary izy nakany amin'ny mpisorona be sy ny olona ka nanao hoe efa niozona sy ny aniny zahay fa tsy hanandrana zavatra na inona ambara-paminona ihany Paoly ko ankehitriny milaza amin'ny mpifeharivo ianareo sy ny sinedrony mba hampidina azy ankaty aminareo modita hamatotra azy maromarina kokoa ny amin'izay nataony ary izay kosa dia efa vonona hamono azy teny tsy mbola mbiakaiky izy zany le tetika zany tena nisy olona mihitsy hoe ndana ampidino fa zay tsy nakanina mihitsy zay raha tsy matina io tsy anandrana nininy zay raha tsy matina io dia ndanareo izy asivo hoe ampidinina makaty io dia rehefa nampidinina makaty io dia zay ny amono azy ozy izy dia tsy vitan'izany any amin'ny toko fahadimy amby roapolo koa andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ary Festosy no ny tonga teo amin'ny zara fanapahany dia niala tany Kaisara hiakatra ny Jerosalema rehefa afaka teloany ary lohan'ny mpisorona sy ny olona manan-kaja tamin'ny Jiosy nanambara taminy izay niampangana any Paoly sady niangavy taminy ka nangataka azy ho elohiny mba hampanalainy hankany Jerosalema fa nikasa hanotrika eny amoron-dalana izy hamonony azy. Olona manan-kaja ane reo olona influent miaraka amin'ny mpitondra fivavahana ambony reo no manantona any mpitondra fanjakana manao lobbyinina mangataka hoe ento io lehilahy io izy fa rehefa mandeha eny an-dalana io dia vonona eny an-dalana eny io vonona eny an-dalana efa zay efa vonona hamono azy tena hoe baribary ane zany tena tetika iny ary fantatro Paoly satria fantatro Paoly zany le tetika izy anefa ny ao am-ponja ao anatin'izany dia tena sahiratsaina mihitsy Paoly fa dia ny zavatra tsapako fotsiny ozy dia izao hoe fitahian'Andriamanitra mbola tsy nahafaty fa raha nitetika ady zay efa nataondreo ny amaro nitetika ady zay efa nataondreo aminona noho ny fitoriko ny filazantsara efa betsaka izay tena efa betsaka izay fa izao ny fitahian'Andriamanitra mbola mahapaharitra mandraka ankehitriny zany ny faharesen-dahatra Paoly zany. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ry havana inona kosa ny mba faharesen-dahatra ao fa mbola antony mampaharitra anao mandraka ankehitriny ny fitahian'Andriamanitra ve sa ny herinao sa ny inona angamba saiky maty ianao be deaibe ny zavatra nentin'ny famafa saiky maty saiky nahita loza ianao teo amin'ny fiainana dia neo any any lasy dia ho hitanao fa nisy ireo toe-javatra maro zay naika nahafaty anao inona ny mbola mahatoy izao anao sy mbola nahavelona anao mbola ny fitahian'Andriamanitra no mbola mahampaharitra anao mbola misy mission ao mbola tsy vitanao fa be deaibe ane ny olona koa nigadra dia tonga dia maty tany na ny mpianatry Jesosy arany nisy tonga dia tany am-ponja dia maty dia tany fa tsy nivoaka ntsony
ary paoly ary aty aorina be izy mbola maty any izy tany amponja fa atreo aloha zany de resy lahatra mbola misy ilavany tompo ana mbola betsaka ny epistily mbola hosoratany mbola betsaka ny asan'andriamanitra mbola miandry azy de mbola tehirizin'andriamanitra izy hatram'izany ary resy lahatra any am'izany izy mba ho tokony ho resy lahatra tahaka izany koa isika angamba efa saika voaroko ianao teo ampiasana saika nahita loza ianao teo anatrehandre olona zay ny fofony toeranao hoe alao zay lany io na anao ny fomba rehetrarehetra izy angamba ny izy indray ara mety voaroka tena misy ane zany voatsela kory nisy olona nijoro fafolombelona tam'izany miterahan'andriamanitra andriamanitra ny fitahinao mbola maheto ahatra am'izao andro ankehitriny zao fa raha reto olona zay tady ny plasiko reto efa tsy tokony hoeto intsony a de misaora azy mankalaza azy omeo voninahitra andriamanitra eo anatrehan'izany ary tady io fa mbola misy antony matoa ianao mbola najanon'andriamanitra eo ihany mandraka ankehitriny zao efa saiky rava angamba ny tokantranonao be de be ny fahavalo zay mifofo androdana de hoy ianao tompo matoa mbola eto hoe de izao satria ny fitahinao ny fahasoavanao ny mbola eo be de be ny loza zay saika hitantsika ravana dinio ane ny lasy ho hitanao reo loza samy hafa zay ny arovan'andriamanitra anao ny tehirizan'andriamanitra anao mety eza ravana iteny tahaka ny paoly ihany sika any am'Korinthiana voalohany toko 10:10 aonao izy ny fahasoavan'andriamanitra ozy nato izao ny fitahin'andriamanitra ny fiarovany izany mbola nampaharetany ianao matoa ianao mbola velona aza mireare fa tadidio fa narovan'andriamanitra ianao nomeny tombonandro ianao mbola misy mission mbola tiany ampanaovina anao eo anatrehan'izany ko mety zary ho tonga saina eo anatrehan'ny famonjena sy ny fiarovana zay nomen'andriamanitra anao tahaka ny paoly izay resy lahatra eto ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe inona ny mbola mampaharitra anao inona ny faharesendahatra fa mbola mampaharitra anao ny fitahin'andriamanitra ve sa zavatra hafa te hitonanao ary havana mba anaiky fa tena hoe andriamanitra tsy avy amiko hoe fa avy aminao ny mbola mahatoy izao jereo reto ankonao jereo reto fahatemanjanao mbola ianao no ny azona anay ianao no mbola nitatana anay ka mbola mahatoy izao anay fa izy no miavin'izao zavatra rehetra zao izy no miazona azy ary izy koa no antony izy no membonahitra mandrakizay de angatao mihitsy ny fanahy masina nokatra ny masina ahitanao fa ny fitahin'andriamanitra ne no mbola mahatoy izao anao fa tsy no niezaka naneriny tao akory azy ny famarinana fahatelo sady farany zay hitantsika tokoa nefa ravana de izao hoe tsy nitoro zavatra hafa afa-tsy Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty aho hoy Paoly tamin'ny Agripa mpanjaka tsy nitoro zavatra hafa afa-tsy Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty aho hoy Paoly tamin'ny Agripa mpanjaka hitantsika zany mandiny 2 tapany B sy ny 7 raha averina vakina tosisy manao hoe ary noho ny fitahin'andriamanitra de mbola maharitra mandraka ankehitriny ka manambara na amin'ny kely na amin'ny lehibe ary tsy milaza na inona afa-tsy zay nolazainy ny mpaminany sy Mosesy fa ho avy fa Kristy tsy maintsy mijaly ary voalohany hitsangana amin'ny maty ka hitory fahazavana amin'ny olona Israely sy ny jentilisa etsika ravana de mahita fa mbola manazava ihany Paoly hoe ny zavatra nambarako aneo izy de momba ny Jesosy Kristy izy lay nambarany mpaminany izy lay nambarany Mosesy fa ho avy zay ihany ozy ny zavatra nitorika za tsy nitory zavatra koatran'izay ozy tsy nitory ny olona hoe ho amin'ny fikomina zany mety zay zany no ambadika izy tsy nitory ny olona hoe ho amin'ny fanoherana zany fa ny fitoriana zay nambarako de zao ny fitoriana ny olona fa Jesosy Kristy dia maty sy hitsangana amin'ny maty zany ny votoatiny afatra izay nentiko izy ary zay le filazantsara zay fahazavana ho an'ny olona na jentilisa izy na ho an'ny Israely ary io fanambarany Paoly ny votoatiny fitoriana filazantsara zay nataony io de tsy eo ihany akory nahitana azy fa any amin'ny Korinthiana voalohany toko 5:12 andininy voalohany de manazava marimarina ihany koa izy milaza manao hoe ary ampafantariko anareo izy rahalahy ny filazantsara zay notoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo zay amonjena anareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny nitoriko taminareo raha tsy niny foana ianareo fa ataoko zavatra ho isan'ny zavatra voalohany indrindra izay noraisiko de izao
Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Izany ny votoatin'ny filazantsara zay nitoriany Paoly zany. Tsy nitory afa-tsy zany aho izy. Zany ny afatra zay nambarako izy. Rehefa nanambara tamin'ireo olona reo na jiosy na jentilisa ny mahafahazavana an' Jesosy Kristy dia izay ny nanambarako azy. Ny fitsanganany sy ny fahafatesany izay ny votoatin'ny afatra. Tsy nitory afa-tsy zay aho, hoy Paoly. Inaravana ny lesona azika tsoahana avy amin'izany. Ho anao mpitory filazantsara, ho ahy mpitory filazantsara, ho antsika kristianina indrindra no iantefany zao afatra zao hoe andao re, andao hiverina isika amin'ny fitoriana marina an' Jesosy Kristy dia izy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Amin'izao fotoana izao mampalahelo anie ny zava-misy. Indraindray moral ny fitoriana filazantsara ataon'ny olona. Zany no ataon'ny olona solon'ny filazantsara. Moral fitaomana ny olona fotsiny hoe ianao dia izao miaina mifankatiava, mifanaja, mifanaova an'izao, makary makaty. Tsy misy resaka momba ny hoe azo fijaliana intsony. Inona moa ny dikany azo fijaliana? Ny azo fijaliana dia ny fitondrana ny olona hoe mpanota ianao fa izao eo amin'ny azo fijaliana. Mila mihina anao fa miara-maty amin'i Jesosy Kristy eo amin'ny fahotanao ianao ary mila manaiky-kofa velona ianao mba hamonjy ianao izy. Tsy fanasoasona ny faharatsian'ny olona fotsiny atao hoe fototra filazantsara. Fa raha izay fotsiny no ataon'ny mpitory filazantsara hoe milaza fotsiny hoe mpanota le olona, tsy mendrika le olona, zao ny ratsy ataon'ny olona. Dia indraindray ohatra ny tian'ny olona zany toriteny hoe mamelivelo ny faharatsiany zany. Fa raha izay fotsiny tena miteny marimarina aminao ravina fa tsisy hafa miasa ny devoly zany. Ny devoly anie mipampangany rahalahy eo an'Andriamanitra. Ny devoly anie mpanasikasikasina ny fahotana ataontsika. Fa ny mahafitoriana filazantsara azy dia izao tsy maintsy entintsika eo amin'i Jesosy Kristy ny afatra. Dia ilay Jesosy maty ho an'ny fahotany olona io ary velona hiaraka amin'ny olona io mba ahafahany manana fiainam-baovao. Izay tsy maintsy toriana izay. Fa tsy afaka toriana fotsiny hoe ny fahotan'ilay olona fotsiny toriana. Fa tsy maintsy miaraka amin'ny fitoriana filazantsara ny fitaomana azy hibebaka. Ny faharoa dia zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao. Lasa misy an'ireny karazana afatra psikolojika hafahafa reny indray. Selfa zao. Matoky ny tenanao, matoky ny valeur anao, croire en soi. Zavatra be dia be mihitsy ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Lasa izany ny votoatin'ny afatra ka raha ohatra ka misy olona azo pahoriana mataovy an'izao, mandehana manao an'izao, ataovy ny ohatra an'izao, tsy Jesosy tsony no votoatim-pamonjena sy fanafahana sy fanafahana ny olona amin'ny zavatra fa lasa ny herin'ny tena sy ny toe-tsainy indray no hitondrana azy. Ary ny tena mampalahelo azy amin'izao fotoana izao tsy ilay Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty tsony ny votoatin'ny afatra torian'ny olona sasany fa fananan-karena. Ho lasa miliardera ianao, ho lasa zao ianao sy ny toy izany. Lasa zany ny afatra izay entin'ny olona. Ary tena zava-doza zany satria tokony hiverina tanteraka isika amin'ny fitorianan'i Jesosy Kristy. Izy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Maty teo ambony azo fijaliana izy mba haninona? Mba hitondra ny fahotan'ny olona. Niara-maty tamin'ny teo ambony azo fijaliana ny fahotan'ny olona. Ary rehefa zany efa tonga olom-baovao ilay olona manana lova lehibe eo amin'Andriamanitra. Efa manan-karena izy tsy mila tononona be. Anan-karena ianao, ana fombiaza ianao. Rehefa miara-maty tamin'i Jesosy izy ary miara-belona amin'i Jesosy, efa ho aminy ny fahanan-karena, efa ho aminy ny fahombiazana, efa ho aminy ny zavatra. Tsy zavatra ho tadiavina sy andrandraina intsony zany, fa efa ananana, efa azo ao amin'i Jesosy Kristy daholo zany rehetrarehetra zany. Raha mino ilay olona fa miara-belona sy miara-maty tamin'i Jesosy Kristy teo ambony azo fijaliana. Tandremo ry mpitory filazantsara sao variana loatra koa sika amin'ny fanaovana politika ka adino ny fitoriana ny azo fijaliana. Afaka miresaka mihitsy ny fiainam-pirenena fa tsy tokony ho variana amin'izany. Aza adino fa ny andraikitra eo mpitory filazantsara voalohany indrindra dia ny anambara fa maty teo ambony azo fijaliana Jesosy Kristy ary nitsangana tamin'ny maty izy ho famonjena ny olona. Izany ny votoatin'ny afatra izay nentin'ny Paoly ary mbola izany ihany no tokony afatra izay entin'ny fiangonana mandraka ankehitriny. Adao averina amin'ny laon'ny fitoriana filazantsara ry havana. Averintsika amin'ny laon'ny fitoriana filazantsara ny afatra izay entintsika any amin'ny konferansa sy ny seminaira samihafa. Aoka tsy ho adinontsika fa ny fanambarana ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany izany ny zava-dehibe indrindra izay tsy tokony
ho adinoa ny fiangonana fa izany ny mission nampanaovina ny mpitory filazantsara rehetra. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe mo mitory ny fitsanganan'i Jesosy sy ny fahafatesany ve ianao? Mitaonanao ary havana handinika lalina ny amin'izany. Ao amin'ny bokin'ny Romanina moa no tena ahitana an'izany. Ao ny tena ahafantarana an'izany atao herin'ny fahafatesany sy ny fitsanganana izany. Ka mitaonanao mihitsy hamaky an'io boky io mba hahafahanao mahazo tsara ny mahasarobidy an'io filazantsara io dia ny fanambarana ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Ary angatao ny fanahy masina nanokatra ny saintsika fa tsy ho takatra tsika izany raha tsy ny fanahy masina ny manazava sy manokatra ny saintsika. Raha fitinina izany izay rehetra nambara teo dia izao voalohany hitantsika teo hoe fibebahana no afatra voalohany nentiko i Paoly tamin'ny Agripa mpanjaka. Hatramin'izao koa ry havana andeha hitaona ny olona hibebaka isika, hitaona ny olona hiverina amin'Andriamanitra isika fa zava-dehibe loatra izany amin'ny asa fitoriana filazantsara. Ny faharoa, ny fitahian'Andriamanitra ny mbola nampaharitra teo anatrehan'ny olona ny fofony aiko i Paoly. Dia moresy lahatra koa tsika ka hiteny tahaka azy manao hoe ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavany mbola nahatoy izao mbola nampaharitra mandraka ankehitriny ary tadidio fa mbola misy mission tian'Andriamanitra ataonao matoy ianao mbola velona. Ary ny farany dia izao hoe tsy nitory zavatra hafa afa-tsy Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty ao Paoly tamin'ny Agripa mpanjaka. Dia isika koa ry havana fotoana izao andao Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty ny tena toriana fa tsy hitory zavatra hafa isika ndra ho takona ny azo fijaliana. Ho an'Andriamanitra ry iran'ny voninahitra. Amen.